Ifanaiky fa iara-iasa ny matoy sy ny faritra Vakinankaratra. Eo ihany koa ny matoy sy ny OPCI ao amin'ny distrika Antsirabe faharoa. Totosan'ny farany herinandro teo ny fanaova-tsony ny fiaraha-miasa ny telo tonta. Raha voafaritra fa telo taona no iarahan'ireo rafitra ireo miasa, dia ny fanekena ho an'ny taona voalohany natao teto, izany hoe ny taona 2024. Na ho an'ny faritra na ho an'ireo PCI dia mitovy ny sehatr'asa isi ny fanohanany matoy dia ny fanamafisana ny rafim-pitantanana, ny fandrindrana sy ny fanamorana ny asa fampandrosoana raha toe-karena, ny fanatsarana ireo fipetra fototra ary ny fanetsehana ny loharanom-bola. Zava-dehibe amin'ny faritra Vakinankaratra ny fisian'ny fiaraha-miasa tahaka izao, nanindry izany ny lehibe ny faritra. Rahantsika mahafantatra fa dia zava-dehibe loatra ho an'ny faritra izay fampandrosoana ary isy tafiditra ao amin'ny programma anasan'ny faritra. Isorany eto be dehibe sady ny amin'ny programma matoy moa fa dia ho tanteraka androany tokoa izay le fanaova-tsonia ny fiaraha-miasa izay. Tsara marena amintsika menakavy fa ny fiaraha-miasa moa amin'izay fiaraha-miasa amin'ny faritra sy ny programma matoy dia eo amin'ny 20% raha isin'ny eo amin'ny programma matoy ary 20% ny entina mampihodina an'izay tetikasa rehetra ho atao zay dia raha isin'ny faritra atanana ihany koa amin'ny herinandro ihany. Dia fa hanomboka ny jerena ny fanantanterahana an'izay atao hoe programma na projet tetikasa izay ifandraisan'ny faritra sy ny programma matoy. Iraka goavana ny andraikitra matoy amin'izao endrim-piaraha-miasa izao. Nanampy azy ireo amin'ny firosoana trano ny fahavonona ny faritra sy ireo ekipa matianina. Hanomboka ny fiaraha-miasa mety haharitra elaela dia miaraka amin'ny partenaire moa programma matoy sy ny région anatanteraka anazy dia fampitantana izay mandritra ny telo taona anatanteraka anazy. Dia mbola izy koa hitady fiaraha-miasa amin'ireo STT sy ireo acteur étatique non étatique eto amin'ny faritra hiara-iasa amin'ny programma matoy sy faritra Vakinankaratra. Mety tsy vita amin'ny faritra Vakinankaratra irery eo amin'ny voalohany fa mila ny toanany mpiatrika sehatra rehetrarehetra. Fa rehefa tena maleo tena amin'izay ny faritra Vakinankaratra afaka telo taona dia misitaka moramora amin'izay ny programma matoy. Arak'izany dia ahafahan'ny tanana sy fampitantana ny faritra sy ny matoy manomboka eto hamakivaky ny drafitra fampandrosoana voafaritra mazava atao anatin'ireo fifahaneke-piara-miasa ireto. Na izany aza nefa dia tsara ny manamarika fa saika efasa nataon'ny faritra hatramin'izay ireto voalaza ireto, fa hiamafy kokoa ny fandrosoana noho izy misy mpanohana.